Manatra ny araba tompoko lahy sy tompoko vavy tonga soa indray eto amin'ny fandarana lalina izay iarahanao amin'ny sampana fampahalalam-baovao eto amin'ny Cool TV FM. Ho amin'ity androany ity dia hiavaka kely ny fanadihadiana hoentina amintsika ireo mpanao asa tanana malagasy na ny marimarina kokoa ireo karazana kilalao vita malagasy toy ny fiara kely vita amin'ny kapoaka, ireo fiara kely vita amin'ny hazo. Hoentina ho antsika ato anatin'ity fanadihadiana ity ny fomba fanamboarana ireo karazana kilalao sy asa tanana maro samihafa ireo. Tonga hatreny amin'ny tsena sy ny mpanjifa. Manao ahoana ny tsenan'ireny karazana kilalao ireny sady asa tanana malagasy ihany koa, manoloana ny firoborobony ny kilalao avy any ivelany, indrindra ireo vita sinoa, fa eo ihany koa ireo kilalao friperia. Inona ny olana sedrainy ny mpanao ireny asa tanana ireny na manoloana ny tsena na manoloana ny fitaovana sy ny akora ampiasaina. Ato anatin'ity fandarana ity no ahitanao ny andindininy mahakasika izay, koa manasanao ary anaraka izany hatramin'ny farany. Kilalao vita malagasy, fiara kely, bisikleta kely, sambo kely, hatramin'ny fiaramanidina kely, hitety amin'ny tsena avokoa rehefa karazana kilalao toy itony. Ao ny vita amin'ny kapoaka, ao ihany koa ny ireo vita amin'ny hazo. Ny tambaran'izy rehetra samy asa tanana vita malagasy avokoa izy rehetra ireto. Asa tanana malagasy manana ny toerany saingy efa adinodino noho ny firongatry ny teknôlôjia. Eo ihany koa ny firongatry ny karazana kilalao maro vita avy any ivelany. Isan'ny nahazo fahana ohatra ny kilalao vita sinoa, eo ihany koa ny kilalao friperia izay hazakazahan'ny olona. Sara raha misy mpanontany kosa ireo kilalao vita malagasy ireto. Mahatonga anazy mety tsy mividy an'ireny angamba dia ohatrany hoe le vita gasy ve. Tsika matetika nentsika indray tsy indraindray fa ny hafa tsy faina. Mampahavelona tanana malagasy dia satria be loatra lesana mitobaka avy any ivelany, indrindra ny zavatra vita sinoa izay sady mora nefa dia ratsy. Dia zay mahatonga maro satria le olona zany fa efa mividy mbo ambany dia ambany dia ny zavatra tsy maintsy ilaina nefa tsy afaka makany zavatra vita malagasy. Satria zavatra vita malagasy sady tsara no somary lafolafo dia le makany vita sinoa tena any zay tena problème ny zavatra vita sinoa. Ho an'ny squad kilalao sasany toy ireto vita amin'ny kapoaka ireto, ny vahiny sy ny mpizahatany no tena mpanjifa azy itony. Ankavitsiana sisa ny malagasy no manontany azy. Kilalao lasa produit de luxe ataon'ny vahiny fanomezana miavaka any aminy na ataon'ireo orinasa lehibe fanomezana ho an'ny mpiasa rehefa tontaona. Misy ny itiavan'ny olona anazy zany dia misy hoe atao cadeau, atao fanomezana ilay hoe rehefa tontaona hoe taom-baovao na ohatr'izany dia mividy ny olona no zany cadeau. Dia misy vahiny koa rehefa andeha izy dia mitondra souvenir avy aty Madagasikara izy dia mitondra maromaro koa izy. Dia ireny zany zao ilay zareo vahiny no tena manao souvenir an'izy ireo. Zany hoe tsy dia ho atao kilalao arak'izay hoe manana anazy zay zany fa hoe atao fanomezana. Atao décoration ilay izy, ilay misy ilay vita amin'ny soude manko izy ireny dia vita ilay agrafé, dia ilay agrafé zany nataon'ny zareo kilalao any ankiziny, fa ny soude ataon'ny zareo décoration any amin'ny zareo any. Misy mitondra hoe misy mitondra zato zany zareo hoe mikomandy taxi borosy zareo dia deux chevaux kely ireny dia maka maro izy. Mifanohitra amin'izay kosa no mitranga ho an'ireto fiara kely vita amin'ny hazo ireto. Ireo malagasy no tena mpanjifa azy ary amin'ireo lanonana malagasy no tena be mpanjifa izy ireto toy ny amin'ny fotoanan'ny didipoitra. Ety ambanivohitra no manjifa azy ireto. Samy misedra olana avokoa anefa ireto karazana asa tanana malagasy ireto, na eo amin'ny tsy fahampian'ny fitaovana enti-mamokatra izany na ihany koa ny tsy fahampian'ny tohana entin'ny tompony andraikitra amin'ireo mpanao asa tanana ireo. Ety Analakely efa asa vita no hitantsika eny an-tsena eny raha ho an'ireto asa tanana ireto. Efa endrika farany amin'ny asan'ireto mpanao asa tanana maro samihafa ireto ny mivarotra izany. Inona avy ary ny dingana arahana ahafahan'ireto asa tanana sy kilalao maro samihafa ireto ho tonga tetỳ amin'ny tsena.
Ambokely Ambohimanarivo tanàna kely eo amin'ny 2 kilometatra miala ny tanànan'ny Meritsatosika no hitondrana antsika. Eto no manomboka ny fanamboarana ireo karazana kilalao maro samihafa vita amin'ny kapoaka. Fianakaviana maherin'ny 10 no miara-miaina sy mifandrimbona amin'ny ireto asa tanana ireto. Izy no Rakotondramanana Jérôme, raim-pianakaviana iray mamelombady amanjanaka amin'ny fanefena sy fanamboarana fiarakodia kely amin'ny kapoaka. Izy no isan'ireo nanaiky nandray anay tamin'izao fanadihadiana izao, mitantara ny fiainany amin'ny fanaovana ireto kilalao sady asa tanana ireto. Za zao raha za manokana zao efa tamin'ny 20 tamin'ny taona 20 no mbola nianatra dia efa nanomboka nandrairay nanamboatra zany fa tena fa nanambady fa tena nanao matianina taminy. Zany hoe nisy nampianatra ve nareo sa hoe tsy nisy nampianatra fa le olona eto tanàna zany samy manaonao dia mijerijery dia mba anao satria mba te hanambola. Raha ho an'ny Rakotondramanana Jérôme manokana 27 taona izy zao ary efa hatramin'ny taona 27 no efa nanomboka nanao ity asa fanefena ity. Nanjary asa fivelomana ity asa ity ho an'ity raim-pianakaviana ity na dia efa tsy dia nahavelona azy ireo intsony azy izany taty aoriana. Isan'ny mampiavaka azy amin'ireo mpanamboatra fiara kely vita amin'ny kapoaka eto ny fanaovana ity karazana fiara DS ity. Eto ny kapoaka sy ny firaka ary ny tatanana no tena miasa. Ny fora ampiasainay dia boatina bomba dia kapoaka dia charbon dia le mikary any amin'ny hôpitaly avy Tarava any regny dia firaka. Io zany za zany ny spécialiste amin'ity DS ity zany aiky dolo rehetrarehetra zany fa ty zany dia vitsy mpanoty ity zany fidy olona ty DS ity dia Fianakaviana iray avokoa izy ireo no eto. Anabavin'i Jérôme Catherine efa hatramin'ny taona 27 ihany koa no niara nanomboka ny asa fanefena izy mianadahy ireto. Mandidy tanana ny tomobile kely taloha fa noho ny taty amin'ny taona 470 dia tamin'ny taona 2000 zany a dia natao tsy nandidy ihany intsony le izy dia efa mivoatra taloha zany baseny atao camion mitafy lambo reny ny ataonay taloha dia lolo kely le atosika amin'ny hazo kely reny. Dia raha ohatra ny anay manokana zao tamin'ny taona 2000 nisy sary zay avy amin'le mpiantoka ihany zany a. Le mpiantoka miteny hoe zay mahay an'ity dia nentin'le mpiantoka ty avoay zany fa nivazaha dia navoaka le izy le DCV reny zany dia voaina ny varavarana, voaina ny capot, voaina ny malle sy ny karazany io. Asa mifampitohy ny asa fanamboarana ny fiara kely vita amin'ny kapoaka. Zavatra efa avy nampiasaina avokoa no akora fototra iangana anamboarana ireto fiara kely ireto. Miainga ety amin'ny mpanangona kapoaka sy ny plastika ety La Réunion kely sy manamorona ny lakan-drano nandretany izy ireo. Rehefa tonga ety Ambokely Ambohimanarivo mandalo fikarakarana manokana ny kapoaka. Tungava mamangany tanana misy anay, tungava zay misalasala hoa, tungava manaraka ny arabe zay mitondra makany. Tungava mamangany tanana. Rehefa maina sy vonona ireo kapoaka, eto no soritana ireo karazana modely maro samihafa tiana avoaka amin'izany. Eto ohatra 2 chevaux kely no modely amboarina. Rehefa vita soritra dia didina manaraka ny modely ny kapoaka. Tafony aloha ny tracina voalohany indrindra dia avy eo zany zay vao maka vatana. Tracina dilavana sorananazy. Ireo rehetrarehetra ireo mbola fikiriko tsirairay ohatr'izao ireo lavaka manakoako daholo reo olo asa malaza mangina manakoako daholo ny ambany lanitra ray manontolo a atsymbola nahita ohatr' zany a
tena marina Finato vaviny Catherine Adeline manampy azy amin'ity asa ity ihany koa. Ny tena marina zany dia le izy efa fivelomana dia efa imitsy zany ny asa hivelomana fa dia amelomana ankizy. Eto kosa no manitsy ireo tsy fahatomombanana rehetra tamin'ny fanetezany. Eto ity karazana kalana vy efa namboarina manokana ity no ampiasainy, miampy ity tatanana vita amin'ny tahona pibasy ity. Rehefa avy eto dia mivadika aty amin'ny efitrano fanefena amin'izay ireo singa rehetra. Efa misy ireto andian'olona manaraka ireto indray manambatra azy ahazo endrika fiara mivaingana. Na hatramin'ny kodiarana ho an'ireto fiara kely ireto azy, mbola miainga avy amin'ny kapoaka hatrany no anamboarana azy. Zao izany sao dia tezana avy eo. Fa ratsiratsy maso atako ny to zany ny ankizy majinika amin'ny raha vavy mianatra manao an'ito fa tsy ny olon-dehibe. Ny olon-dehibe mivatany ataony dia ny ankizy mianatra izy manao ty atao an'izao dia mipetraka eto indray. Dia alatsaka ho izao Komandy avokoa ireto entana amboarina eto ireto, izany hoe misy manafatra manokana avy aty Andrenivohitra izy ireo. Ankoatra ireo mandefa entana eny amin'ny tsenany Komma isaky ny zoma maraina ireto mpanao asa tanana ireto. be manadala ho ary le ronya amba marina mafy fa ny zavatra miandrena ho any raha misy ny commande dia manao zay. Mora tsy tsisy commande dia mivarotra any Komma amin'ny 67. Commande indraindray tonga foana indraindray raha tsy miakatra any an-tsena mihitsy fa tia tanàna fotsiny moa rehefa misy zany reo le volana fararano ohatran'izao le fararano miakaboka ohatran'izao dia manenjika an'ilay makany manao tsena indray dia manombo an'ilay tômôbila miditra toerana satria tsy dia mandeha firy intsony le mitondra miondrana mantsy tony. Mamatsy ny eo Antananarivo reny, mamatsy ny 67, Digy, Antaninarenina, Andravoahangy, ny Sakamanga rehetra reny, mamatsy an'ireny mpivarotra rehetrarehetra reny fa avy aty dolo zany mpanao an'ireny. Zao tsisy vavahady zao raha misy indray mandeha isam-bola. Tsy hita mivaingana kosa ny tombony amin'ity asa ity raha ny fanambaran'ireto mpanao asa tanana ireto. Manomboka amin'ny 500 ariary no ivarotana ny vokatra iray ety Ampotony. Mahavelona saingy tsy maintsy ampiarahana amin'ny asa hafa izany. Dia nisy patron zay ery Andramena ery fikambanana dia hoe andao izy hanao démonstration any an-dafitsika dia risque be koa moa tena hoe andeha ho any an-dafy dia lasa mba handeha dia tany France nandehananay tany ambanivohitra angamba zany tany Bresir dia Kapoli tamin'ny taona 2013 io zao nandehananay tany. Tena nahoana ny fahitan'ireo vahiny le tena faly dia faly mihitsy izy tena nafinahitra aloha raha mifandraisana izy tena mahavita zavatra ohatran'ny zavatra efa fanary zany le izy nefa ny havitana zavatra mahafinaritra dia faly be mihitsy izy mifandraisana sy ny karazany. Tena tsara ozy aloha le organisateur le invité-anay aloha hoe tena nafinaritra ozy tena izy Madagasikara sy La Réunion invité-na anakany dia teo hoe tena tsara ozy sady satria zany le vita le démonstration sy ny karazany dia kabary an'izay ny lehibe dia tena nafinaritra fa tena nahazo ny larana voalohany mihitsy zany. Ety amin'ny totobatona Antaninarenina na ety amin'ny tsenan'ny asa tanana ety amin'ny Diginambotrimanjaka no ivarotana ho an'ny mpanjifa ireto karazana kilalao maro samihafa ireto. Mazava ho azy fa natao hisintomana ireo mpizahatany ireto asa tanana ireto.
Efa 40 taona teo eo i Rasoana Toandro Hélène no nivarotra ireto karazana asa tanana sy kilalao ireto tetỳ amin'ny tontolo-batona Antaninarenina. Toy izany ihany koa i Rasoanarivo Marina izay mivarotra ireto asa tanana sy kilalao vita amin'ny kapoaka sy hazo ireto etỳ amin'ny Diginambohitra Manjaka. Amin'ny fotoanan'ny haute saison mahabetsaka ny mpizahatany eto Madagasikara no tena mahabetsaka ny mpanjifa. Efa tamin'ny 90 zay nanomboka mivarotra itony. Rehefa be tourisme hono any amin'ny 30 isan'andro rafinay na maherin'izay ary. Dia isan'andro hoe 10 ohatr'izay arakaraka le client ihany izany. Rehefa le grande vacances zany zao tompoko ny tena mandeha ny tsenanay. Any vao mba misy maka maro le izy. Vitsy kosa ireo malagasy no tonga mijery sy manontany ireto karazana kilalao ireto. Tsara izy le tsara zegny le izy. Nareo zao avy aiza hoe tonga mba mijery an'le izy eto zao? Zay avy any Debo. Manomboka amin'ny 3,000 ariary no ivarotana ny kely indrindra amin'ireto karazana fiara ireto. Isan'izany ohatra ireto karazana porte-clés sy fiara kely madinika ireto. Tafiakatra hatrany amin'ny 2,3 ariary kosa ireo karazany lafo toa ireto modely ireto. Mampiavaka an'ity zany dia tia makety zany ity. Dia izy lafolafo manombana 600,000 zay raha vazaha dia amin'ny gazy 350. Zany hoe tena namboariny mpanamboatra azy manokana hitovy amin'ilay anona mihitsy zany izy. Ity tena nizahany manokana mihitsy hoe tena hitovy amin'ny tomobile. Hitanao na jirondreo ara samy hafa fa ty hafa mihitsy izany. Tongava mamangany tanana misy anay, tongava zay misalasala hoa, tongava manaraka ny arabe zay mitondra makany. Isan'ny karazany miavaka sy mivoaka amin'ny mahazatra ihany koa ny fisian'ireto maketina sambo ireto. Isan'ny asa tanana ankafizin'ny vahiny eto amintsika ihany koa ireto karazana sambo kely vita tanana ireto. Izy ireo no isan'ny manaingo ny tsenan'ireo mpivarotra asa tanana hatreny amin'ny Totobato ka hatreny amin'ny Diginambohitra Manjaka. Tena makafy an'ilay sambo zany le vita gasy dia zareo Mauritiana zany tena matetika mividy maka-maro an'ireo sambo reto. Rehefa malafo nareo rehefa misy maka ohatra mety maka hatramin'ny firy isa eo izy. Zareo tsy maka be petraka fa ohatra hoe 2 pièces araka misy série maka izy ireny dia roa amin'ireny no tena ilaina fa izy zany tsy maka hoe betsaka be. Satria le mitondra azy koa tsy maintsy misy manko reny démontable tera démontable le izy dia mba hoe maka maro izy fa raha hoe tsisy dia lasa tsy mety mividy izy zareo azy démontable tsy mety maka maro. Farafambany zao 30,000 ariary. 30 dia miakatra amin'izay izy dia misy 40 dia le farany lehibe zao 150,000 ariary. Misedra olana nefa ity seha-piariana ity. Mijanona ho fampisehoana sy fampiratiana andalam-be ihany ireto asa tanana ireto rehefa tsy mandeha tsena. Ny mpizahatany anefa no tena mpanjifa azy saingy hatramin'ny Sin'i Kristy eto Madagasikara ny aratsy ny tsena raha ny fitantaran'ny ireto mpivarotra asa tanana ireto. Tao anatin'ny 7 taona farany no tena nisy fitotonganany ny tsena raha ny fanazavany. Hatramin'le korotana fitondram-panjakana regny zany ohatran'le mididy ny lalana Saint-Pierre zany. Fa taloha zany zay nanomboka tamin'ny 83 nanana fikambana zay tao amin'ny Sekrima tao Korana. Dia amatonany maro nanao dia vita tsisy fifarana zany. Nonjay no korotana ny anona dia naraindraina vazaha hoe very vola fotsiny any Madagasikara dia niato nanomboka ty tamin'le fikorotana an'izay dia teza mita Saint-Pierre. Bizina iray isan'ny nahazo vahana tato anatin'ny 5 taona farany ohatra ny fivarotana kilalao friperie teto Andrenivohitra. Isan'ireo malaza indrindra amin'izany ireny eto Andrenivohitra ity mpivarotra iray eto Andriafanambohijanahary ity.
sady mandefa ambongadiny izy ireo no mandefa antsinjarany ihany koa. Mamaky kilalao isaky ny alakamisy tompo zay ny tena mamaky. Dia ohatra hoe malafo anatin'ny alakamisy dia mamaky koa zay zoma sabotsy. Raha lany alakamisy daholo zany mbola mamaky zoma. Na tsy lany daholo ary io zany misy ambo foana nefa rehefa malafolafo kely dia tonga dia mamaky indray zoma dia sabotsy. Fa alakamisy ny tena herin'ny tsenana eto zany. Tsy mifidy sarangany eto zany fa misy izy pakalohany dia misy le mpividy kilalao le ho an'ny zanany reny. Misy ny balle ray 15 kg, 20 kg, 22 arakaraka ny lanjany fa tsisy latsaky ny 15 kg izy. Tsisy latsaky ny 15 kg. Nareo zao androany namaky mety firy balle firy vakinareo? Balle folo. Mandeha amin'ny kilo izy 50 000 kilo dia misy 75 000. Misy première sy deuxième manko le izy. Dia reto karazany amidinareo reto zao le première sa le Le deuxième? deuxième. Première. Amidy eto daholo rehefa karazana kilalao na andahy na ambavy tsy mifidy fa dia hitety amin'ny tsenan'ny kilalao friperia avokoa. Akoatra ireo mpividy tsotra, misy ihany koa ireo mbola mivarotra no makaloha entana eto rehefa fotoana famohan'entana vaovao. Be da be mividy an'ilay frity tony be karazana sady lehibe kilalao le manita-tsaina. Dia ianao zao isaky inona no maka entana? Lakamisy. Zany hoe dia ampy anatin'ny herinandro io samy hoe mety maka mety lany entana ilainao? Ampy anatiny eny e, ampy anatiny indraindray lany alohan'izay. Ohatran'inona ny mandeha le tsenan'ny kilalao? Décembre sy 26 zay izy no tena mandeha. Isan'ny nampiana ny tsenan'ny kilalao sy asa tanana vita malagasy miforongatra ireo tsena hafa ireo. Hatramin'ny mpivarotra ka hatramin'ireo mpanamboatra eny fotony no mibaby ny fatiantoka amin'ny tsy fandehanan'izany tsena izany. Fita amby 70, enina amby 70, fita amby 70 tamin'izany tena mbola mandeha ny tsena. Ao anatin'ny vidomby ianao herinandro. Mavita mahazo omby sarety zany ianao, ray volany ianao mahazo omby sarety mihitsy amin'ny vidiny. Satria tena lafo ny vidiny tamin'izany fotoana zany. Tena nandeha ny asa tamin'izany. Eny Andoloha eny ary amin'ny baoritra ao dia efa farimbahan'ny olona hoe anahy iny. Tsy ampy amidy izay entana tao. Zao ianao indraindray ara tamin'ny volana février zao frais mody ara mialany any koa tena dia dafina hoe aiza misy frais mody. Tsy misy sady tsy mihinan-kanina ny ankizy tsy manana frais mody mitady frais dia normal ianao tsy maintsy mivarotra 500 sy 2,000 any amin'le eny ambony latabatra zany. Tambatambazina ary zareo mividy an'le izy ty vidio fa tsy misy frais mody zay tsy misy sakafo hoany. Madagasikara tany midadasika fanalavitra be ny toerana fitaterana fa tsena iray mbola tsy lefa laza ny fivarotana sy ny fanamboarana ireo karazana kilalao vita amin'ny hazo. Ireto fiarakely ireto no isan'ny mampalaza ny lalam-pirenena fahafito. Bemoasandro eo amin'ny distrika Anantanifotsy, 100 km maherikely miala ny renivohitra raha hiazo Anantsirabe. Eto amin'ny manodidina eto avokoa ny mpanamboatra sy mpivarotra ireto asa tanana ireto. Aty ambanivohitra mbola mitana ny toerany amin'ny mahakilalao azy ireto asa tanana ireto. Ny fotoanan'ny lanonana malagasy toy ny famorana na ny didipoitra no tena ilaina ireto karazana kilalao ireto. Mazava ho azy amin'ireny fotoana ireny no tena mampandeha ny tsena. Ny fotoana Décembre eo izy mandeha dia manomboka eo am-paka ohatra hoe avril dia jusqu'à patonga ny fidiran'ny mpianatra septembre zany. Izy ny tena karazana mpividy nareo ety amoron-dalana mivarotra no misy gasy hoe tena mpividy sa misy ihany koa vahiny? Raha ny tena mividy an'ity zany aloha dia ny gasy ny tena mera mividy fa amin'ny fotoana septembre eo indray no misy vazaha. Fianakaviana anjatony ihany koa no mivelona amin'ireto asa tanana ireto. Ety tsy mifanalavitra ireo mpanamboatra sy ny mpivarotra, tsy mitovy amin'ireo asa tanana hafa any an-drenivohitra. Ity rem-pianakaviana iray ity ohatra, sady manamboatra izy eto no mivarotra ihany koa. Raha ohatra anazy zao efa 20 taona zany zao nanao an'ity kilalao an'ankizy tômôbila kely ity.
Nanahoana kosa ny fivoaran'ny asa tao anatin'izay hoe 20 taona izay taloha mety hoe nanahoana ny kalitao zao mety hoe efa manahoana izy zao. Ny taloha azo heverina hoe mafy ihany aloha le izy taloha e fa amin'izao zany araka le fitaovana le matériel zany lasa miova daholo satria ny hazo taloha zany tsy mba misy tonontonony zany misy nampianatra manokana sa hoe manao mijery fotsiny zany mijery fotsiny de ino mahita azy iny ianao zany de io mety hitan'izy hoe afiry ny refo matafavoaka ohatr'izao na ohatr'izao maso mijery fotsiny zany maso mijery le tomobile mandalo na dia nisedra olana sy krizy aza ny firenena ary manoloana ny fivoaran'ny teknôlôjia sy ny fandrosoana tsena tsy dia mbola niova ny fivarotana fiara kely vita amin'ny hazo toy itony mifanohitra amin'izay ny hanivoatra aza ny fahaiza-manao sy ny traikefa ananan'ireto mpanao asa tanana ireto tsy lavitra ny toeram-pivarotana ny fanamboarana ireto fiara kely ireto tsy mitovy amin'ny fandrafetana mahazatra fa misy talenta hafa mihitsy ny an'ireto mpiangaly ny asa tanana vita amin'ny hazo ireto zay zany tena hoe nanao an'io taloha moa zany manao an'io ihany fa le resaka saretika iny etsiny dia mba velatra ny saina dia efa manketrika an'ireny ray zany hoe tsisy nampianatra fa niketrika fotsiny tsy misy mampianatra aminay angamba le izy ohatrany hoe tsy dia misy hoe fahasairanana satria zay fa zany teneniko aminao hoe makaly le hazo zany eny amin'ny machine dia io a vidina boakary ohatra zao dia izy ihany mamaky an'io fa zany fotsiny mividiny zany melafo nefa na melafo ary le izy a tsy maintsy hoe vidina ihany fa any amin'izay manao an'io ndray zany tsy maintsy hoe mamiketrika hoe sonitra vidiny le izy. Ny hazo ny kirakiraina amin'ity asa tanana ity mahavita manamboatra hatramin'ny fiara kely miisa 5 any isan-kerinandro izy ireo miasa eo amin'ny 10 ora isan'andro eo. Rehefa tena mandeha ny tsena mahalafo manomboka eo amin'ny 10 eo ireo mpanao asa tanana ireto. Misy ihany koa ireo avy any amin'ny faritra no manafatra manokana an'ireto karazana fiara kely vita amin'ny hazo ireto toy ny avy any Toamasina sy Toliara. Reto zao Toliara zany tena marina amin'reto. Reo rehetrarehetra Ie dia mbola misy 10 ery zany karazany hafa ihany koa. dia ao anatin'ny 4 andro ohatra ny anenjehanareo an'izay commande mandrafitra ve sa mahatraminy miaraka mihitsy herinandro zany zany hoe lahady tsy miasa zany amin'ny fandehanany tsena aloha dia indraindray raha tsy misy tsony eo ambony latabatra io moa rehefa misy fotoanany hoe tsy mandeha koa le izy zany tena maro mba zana isaky ny krismasy zany dia misy orinasa mikomanda mihitsy dia zaraina ho an'ny zanaky ny mpiasa isa-taona zany misy foana izay. Amin'ny ankapobeny mandroso ny tsenan'ny asa tanana vita malagasy toy itony na ireo vita amin'ny kapoka na ireo vita amin'ny hazo fa isan'ny olana mbola mampitaraina an'ireo mpanamboatra toa an'ireo mpivarotra mivantana azy itony ny tsy fampin'ny tohana sy ny fandraisana tanana ataon'ny tompona ndraiky mpanjakana manoloana izany. Aminareo le tao anatin'ny fikambanana mahazo hoe tantsoroka na fanampiana avy any amin'ny tompona ndraikitra amin'ny fitondram-panjakana ohatra avy any amin'ny ministeran'ny asa tanana sy ny ohatra izany. Tsy mahazo eka tonga dia herim-po fotsiny zao any zany maka avansa hoe mila avansa 50% zay dia arakaraka izay tanataonao na amezany avansa 50% any amin'ny mpakanazy fa tsy misy tsisy anina tsisy fitondram-panjakana hoe mba mieritreritra mpanao asa tanana aloha aminay aloha tsy mbola tsy nahita zay fikambanana roa raha fikambanana misy anay ity zao fa tsy tambo isaina tsony fa hoe arivo fa manamboana izao dia mandeha dia malisy tsy dia mitera-boka tsoa. Tokony mba hoe jerena akaiky zany tony mpanao asa tanana tony satria eo le misy ohatra le ataon'ny olona hoe vita gasy dia ohatrany hoe tsy rarahina le vita gasy nefa ny tokony mba jerena ihany zany le hoe asa tanana malagasy dia
Manandanja zany le asa tanana malagasy raha amiko dia tokony hoe tsy ambaniana le izy fa raha misy sosokevitra dia tokony hoe mba haroso aminay zany le izy fa tsy aratsiana le izy. Dia hatreto aloha zany mbola tsisy mikarakara mihitsy. Zany hoe mivelona fotsiny amin'ny samy mamelo tena fotsiny. Mamelo tena mihitsy izay samy manana ho azy fa tsy misy hoe fampitipititra zany fa tonga dia hoe io ny ivelomana dia. Harem-pirenena mila arovana ny fanaovana asa tanana toy izao. Itony no mampiavaka sy mampalaza ireto toerana ireto, na ny eny Ambokely Ambohimanarivo na ny ety Bemoasoandro amin'ny lalam-pirenena fahafito. Itony ihany koa no pasiporo misintona ny mpizahatany aty amintsika. Fanotra iray isan'ny manainga ny toe-karena ny asa vitan'ireto mpanao asa tanana maromaro ireto, saingy mbola mila tohana avy amin'ny tompon'andraikitra maefa izany. Tsarainy tantarany refeny vahoako. Ampahany any amin'ny seha-piarina amin'ny fanamboarana ireo karazana asa tanana sy kilalao vita malagasy no noentina tamintsika teo iny. Aiza ho aiza ny tompon'andraikitra eo anivon'ny Ministeran'ny Kolontsaina sy ny Taozavatra manoloana ny fiahiana azy ireo. Ny asa ifotony tahaka ireny izay azo ampiasaina tsara ho tosika amin'ny fampivoarana ny toe-karena malagasy. Raha toy ianao ka manan-kambarana manana fanamariana momba ny fandaharana na te haneho hevitra momba iny fanadihadiana iny dia azonao atao ny maneho izany eo amin'ny page Facebook ny Cool TV FM. Raha mbola te hamerina hijery ny fandaharana kosa ianao dia azonao atao ny mitsidika ny tranonkalan'ny tv.cool.mg. Dia izay ihany koa no entina mamarana ny fandaharana laliny tamintsika anio ity, mametraka ny veloma mandra-pitafa amin'ny manaraka indray tompoko lahy sy tompoko vavy.